koa mifandraisy ianareo tahaka ny nandraisan'ny Kristy ianareo koa ho voninahitr'Andriamanitra. Izany teny faneva izay hita ao amin'ny Romana 5:12-17 izany ry havana no hoentinay birao sy ny komitin'ny fifandraisan-tànana amin'ny mpitandrina sy isika fiangonana. Alohan'ny irosontsika amin'ny fanentanana fohy dia andeha ataontsika eo am-pitsanganana ny hira 430 ka ny andininy voalohany sy faharoa. Rehefa vita izay dia hisy vavaka. Hira 430 ka ny andininy voalohany sy faharoa. Iaraka hitsangantsika ry havana. Iaraka iombavakantsika ry havana. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, indreto izahay midairanao, mitsaokanao ary manome voninahitra anao. Lehibe loatra ianao ka mendrika ny hoderaina ary tsy takatry ny sainay raha ny fitiavanao anay. Narindranao tanteraka ny fiainan'ny fiangonanao ka nanehoanao zava-mahagaga loatra. Tsapanay rehefa mitantana hatrany ianao. Azo amin'izao fanomanana ny fifandraisan-tànana amin'ny mpitandrina mianakavy kely sy ny fiangonan'izao. Ka isaoranay ianao ny tolo-tsaina, ny fotoana, ny fifankatiavana, ny vola sy ireo maro tsy takatry ny sainay. Indreto ary izahay ray malala mbola mametraka eo am-pelantananao ny tohan'ny fanomanana mba hirindran'ny ny fahaefatra sy ny fahaeniny volana Desambra ka aoka ny sitraponao no tanteraka ary ny voninahitrao niseo. Ka izay ho tanterahana rehetra dia aoka eo ambandran'i Jesosy Kristy hatrany ary ianao fanahy masina no hitari-dalana anay amin'izay rehetra tanterahanay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Amen. Afaka mipetraka ianareo ry havana. Eny ry havana, araka ny efa fantatsika dia fotoan-dehibe ho antsika eto amin'ny Afrika mampavady mitafo ny fahaefatra sy ny fahaeniny volana Desambra. Izay fotoana anisan'ny sarobidy indrindra satria hifandraisantsika tànana amin'ny mpitandrina, izany hoe isika fiangonana sy mpitandrina hifandray tànana tokoa. Araka izany ry havana dia manentana antsika hatrany hifampitondram-bavaka ho amin'izany fotoana izany. Ary indrindra hitondram-bavaka ny fanomanana. Tsy adintsika ny mitondram-bavaka ny ray aman-drenin'ny mpitandrina. Eto ry havana dia misaotra sy mankatsitsaka sahady ireo izay hita fa tsy tapaka mitondram-bavaka izany fotoana izany. Dia mankasitraka koa ireo efa namaly ny antso. Ao izany ireo efa namaly ny antso ara-talenta, vonina ny anohana ara-pitaovana, izay rehetra ho ampiasaintsika amin'ny fahaefatra sy ny fahaeniny volana Desambra. Ao koa ireo efa namaly ny ara-bola, satria mazava ho azy fa misy ny asa miandry antsika. Mankasitraka sahady koa anareo izay mbola vonina ny anohana. Ny asa miandry ry havana dia azy Andriamanitra iray. Kometeza ary ho fitaovana eo am-pelantanan'Andriamanitra iray mba hampandrosoana ny asany
ary indrindra anehoana ny voninahiny. Hatreto ry havana dia ny vola ilayntsika anatanterahana ny faha-efatra sy ny faha-enin'ny volana desambra dia 9 844 ariary. Izay hita fa efa memiena no ny ezaka ngeza be izay ataontsika ary mbola manantena antsika anampy ary mbola anohana ifanohana. Raha misy mbola fanontaniana manitikitika atsika dia vonina ny birao sy ny komitin'ny fifandraisan-tànana hamaly atsika amin'izany dia ho azy irery ihany ny voninahitra ry havana. Fa ho antsika ny fahasoavana.